Manambahintsika eto amin'ny page taretra YouTube, TikTok zay ahafanao mijery an'ity vidéo ty. Raisitsika ny vahiny manaraka andriambavin'ny lanitra avy ana Madagasikara izy io sao de iverinareo vazaha andriambavin'ny lanitra ny Gasikara vahintsika ato amin'ny fandarana taretra. Miarabanao madame. Ye miaraba ny Stone sy ny namany Stone de miaraba ny mpanaraka rehetrarehetra. Iza aloha ny anarany madame aloha zafady? Ye Lanty ny anarako mipetraka eto Québec efa teo amin'ny 3 taona teo zay de miasa amin'ny fahasalamana moa zany ny ataoko eto de za koa anisany mitantana association zay antsoina hoe association miaina zay mpanao asa soa any Madagasikara. Tsy mpanao asa soa miasa amin'ny fahasalamana tsy sarotra ve zany mitantana zavatra anankiroa zany aloha voalohany? Ye izy moa zany tsy de misy hoe mora ny mitantana zavatra sy hoe manao sady miasa ny asa ty fa ezahana lanjalanjainao ihany misy fotoana mba mirona kely eo amin'ny association de ny asa ty moa zany fivelomana de ny asa ty ny ataoko hoe tena hoe zava-dehibe. Mbola eo koa ny tokantrano am'zany? Ie mbola eo koa ny tokantrano. Idirantsika ny fanontaniana mikasika zay samy idirantsika daholo na ny association de mahasarika ny saiko zany hoe resaka fahasalamana zany satria be dia be zao ny namako ao manontany resaka asa fahasalamana zany mbola anontaniko anao rehefa avy eo any amin'ny deuxième partie angambany ny anontaniko anao ahoana ny atongavana aty am'zany fa idirantsika voalohany aloha ny ato amin'ny association miaina. Oviana zany ny association miaina zany no nisokatra? Ny association miaina de nosokafanay tamin'ny volana janoary 2024 ity. Efa manana membre be dia be venareo am'zany ohatra hoe eto Canada, Québec na any Madagasikara ohatra? Maro de maro zay ny membre ao anatin'le izy fa no tanisaiko kely aminao eto sy eo ampijery angambany de ny membre ao anatin'ny administration zay angambany no tena ho tanisaiko eto de zay ahitana ny tenako filoha mpamorona ny fikambanana de manana ihany koa izahay filoha lefitra rasazy izy io miasa any amin'ny faritra Sambavany i rasazy rasazy Andry Farina de ahitana ihany koa ao anatin'ny fikambanana mpitantsoratra mipetraka ao Antananarivo izy mademoiselle Chloéna de manana trésorière ihany koa izay na mpitambola zay ahitana ny madame Ando Riana mipetraka ao Madagasikara ihany koa de ireo zany zay aloha ny ao anatin'ny membre administratif fa akoatran'ireo ihany koa de manana assistante technique ihany koa izay natao hoe mpanatanteraka ifotony zay ahitantsika ny madame Yanta any amin'ny faritra Fianaratsoany de misy ihany koa ny madame na rasazy Shaila any Sambava. Be dia be ny any aminay kokoa daholo nareo zay voatanisa teo sy ny tsy voatanisa. Toizantsika ny fanontaniana am'izay asa soa any Madagasikara zany tena tanjonareo am'le izy fa tsy ny gasy aty Québec. Ye tsara mariana moa zany fa ny siège-nay de ao Madagasikara ao Antananarivo raha ny marimarina kokoa ao Nanisana de misy birao kely zay ao de ao ny misy membre aminay afaka mandray anareo raha ohatra ka hoe misy te hanantona na ohatran'izany. Saiko zany mihitsy ny fanontaniako teo hoe ahoana zany raha te hihiditra am'izay fikambanana zay na hoe te hitondra zay fanampiana ho anareo ho an'izay mba te hanampy anareo zany aiza ho aiza ny andehanana na aty Québec na any Madagasikara? Zay mihitsy no anaovanay antsoavo eto efa lasa mo izy ity de tonga de ho alefako ny fanentanana manentana antsika rehetra eto Canada diaspora rehetra zany malagasy eny na tsy eto Canada ary ianao fa any amin'ny faritra maro samy hafa any a Madagasikara ifanometanana ifandrimbona aminay mba hanampy anay ao anatin'ny association satria fantatrika tsara fa tena be dia be ny havatsika ny tanindrazana mila ny fanampitsika ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka. Fanampiana raha iresaka zany hoe fanampiana zany be dia be ny fanampiana tokony ho atao amin'ny Madagasikara. Inona zany hoe ny tena cible aminareo hoe za zao hanampy an'ity ohatra hoe sekoly, ny hôpitaly, anao miasa amin'ny fahasalamana ohatra
eza oaiza am'izany zao mety hoe anampinareo be de be ny sahirana ry à gauche à droite inona zany ny tena cible anareo hoe tia no ampinay ya eo amin'ny association miaina roa ngeza be aloha ny tanjona roa goavana be ny tanjonay ao izay efa nezana ny tanterahana sy mbola eo tanterahana misy koa eo andalam-panatanterahana de voalohany indrindra ny fitsinjovana ny ankizy sahirana eny ambanivohitra eny na amin'ny lafiny ara-pahasalamana na amin'ny ara-materialy de miezaka zany zay mijery manokana ny reny ankizy ireny de ny faharoa ngeza be manaraka an'izay amin'ny hoe mampiasa ny fahasalamana ny akamaroan'ny mpikambana zany mpiasa ny fahasalamana daholo de tsinjovinay manokana ihany koa ny CSP any ambanivohitra any satria iarahantsika mahalala tsara fa tena tsy ampy fitaovana reny CSP reny matetika tsy de misy mpijery loatra nefany zany fahasalamana zany tena hoe aina nalalaovinao anatin'ny lisy antoky ny aina de mijery manokana an'izay CSP zay mbola tsy mahavita hoe matsy be na hoe anamboatra trano na ohatra zany infrastructure fa ny tena tanjona aloha zany de eo amin'ny fitaovana zany hoe misaka mijery zay hoe inona ny fitaovana azo anampiana sy ohatran'izany sokajin'olona ahoana zany ilainareo anatin'ny fikambanana ye tsy hoe misy kajon'olona fa ny tena zava-dehibe ngambany de hoe rehefa vonona ianao hiditra ao anatin'ny fikambanana de raisina iantanandroa fa ny fahavononana aloha zany tena zava-dehibe de tiako mariana eto hoe zay mpikambana rehetrarehetra ireo za moa zany namorona an'le fikambanana fa reo mpiara-miasa amiko rehetrarehetra ireo tsisy natsony ireo na iray aza fa tena tonga an-tsitrapo nahita ny page ny sokatra sy ny efa nisy hetsika natao tany amin'ny février tany de tonga daholo zareo namana hoe misy azo ifanampiana sy ny rehetrarehetra de zay ny tena ilaina atao anatin'ny association zay fahavononana zay fahavitriana sy hoe tena volonté anao ny idirana ato fa tsy hoe ateritery sy satria tena asa soa madio no atao ato efa niteny anao teo hoe page sy ny hetsika ny hetsika aloha dirako voalohany hoe inona zany ny hetsika efa vitanareo hatreto ny hetsika efa vitanay hatreto tany amin'ny volana février tany zahay iarahantsika nafantatra tsara ny zavatra lenjato tao Madagasikara tamin'ny resaka rivo-doza tena nitondra takaitra be mihitsy ny rivo-doza atao de vao ataontsika hoe ray volana tao nga masokatra ny page tamin'izay de nanapa-kevitra izahay tao amin'ny fikambanana hoe andao mba hitondra ny voatsirambin'ny tanana amonjena ny reto mpiarabelona antsika reto de ny zavatra ny hetsika nataonay tamin'izay ny fizarana vary sy fizarana savony tany amin'ny faritanin'ny Fianarantsoa iny nisy commune anankiroa de fokontany maromaro de teo amin'ny dimanjato tafo teo ngambany no nisitraka an'izay fanampian'izay de ndraikon'izay ataontsika hoe vao teo amin'ny ray volana na roa volana teo ngamban'izay tsy de tadidiko loatra fa nisy zaza zany lianjadiny tsy fahasalamana izy io mipetraka ao Antananarivo de nanao antsoavy moa ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana de tonga ny association miaina nitondra ny voatsirambin'ny tanana nentina nanampiana sy nitsaboana an'io zaza io de niezaka koa izahay ny partage maximum n'le publication mba nangatahana fonjy avy any amin'ny olona de netsika farana ataonay vao herinandro ngaman'izay fizarana akanjo de akanjo an'ny ankizy madinika zany de tany amin'ny faritany Fianarantsoa tany district Anambomasoa iny moa zany nanaovana an'le izy ny anankiray de ny ray tany amin'ny ambanivohitry Manjakandriana iny de nisy ankizy teo amin'ny dimanjato teo koa nisitraka an'izay fizarana akanjo izay de ny ataonay indray amin'izao mitsika zay mihitsy mifanontaniako ny ataonay indray tsika miteny zao de ny zavatra en cours zany de ny famatsiana fa misy CSP anankiray zay CSP 1 any Sambava any aminareo any mihitsy de izy io nandefa sary taty aminay zany fa tena hoe sahirana tanteraka misy fitaovana tena tsy ampy be dia be indrindrindrindra tena hoe
mieritreritra n'le olona hoe tsy ampy fitaovana le hôpitaly zany tsy ampy fitaovana fa tsy de hoe le olona loatra ny mpiasa zany de misy fotoana hoe zavatra tokony ho vita ao nefany a tsy maintsy ho alefa any andrenivohitra nefany a ianao ihany mitondra olona marary any andrenivohitra zany tena vola be de mesaka zany zay amin'izao fotoana zao a amatsy an'io a fitaovana ilain'ny CSPI any amin'ny faritra misy anareo any Sambava io. Saotra betsaka za zao isy olo tena ny Sambava kokoa anareo ana Sambava fa tena natin'ny foko zany de amin'ny resaka zay page zay ao amin'ny page Facebook ve ina ny tapenay de ahita an'izay zay ohatra hoe avy any lavitra nefa te hikambana miaraka aminareo de ahoana zay ny ahafahanay hitsofoka amin'izany. Ny page ao amin'ny Facebook de tapenao fotsiny hoe association miaina de hitanao ao ny profil anay de hitanao akory le hetsika rehetrarehetra zay efa notanisaiko teo zany de afaka manoratra aty aminay ianao fa misy mamaly foana ao zay afaka mamaly anao foana mety hoe tsy voavaly eo no eo fa mety hoe rapitsina raha afaka pitsina ohatra zany fa aza matahotra fa mamaly foana izay de zay no ahitanareo anay afaka hifandraisana. Zahay zao rehefa maheno an'izany fikambanana mpanao asa soa zany misy mpanao politika ao ambadika ao. Ny association miaina de tena tsara ny manamarika fa tsisy ambadika politika na kely aza ary zay de tena tsy hanao politika mihitsy na ny kely aza fa ny zavatra ataonay de tena hoe asa soa madio fitiavana ny mpiray tanindrazana sy tena hoe vokatry ny fo. Zay mantsy ny indraindray mampiay aho ilatsaka be ny tanàna ilanto rehefa tonga any Madagasikara. Ary raha ohatra ka hoe misy mpanao politika te hanampy anareo ohatra hoe filoham-pirenena na ny association hafa politika hafa ohatra. Zay tsy manda fanomezana fa zay raha miantso ny olona hanampy anay ifandrimbona mifanampiana anay fa kosa lavinay kosa aloha raha ohatra ka hoe misy takalon'le fitaovana politika hoe atao fitaovana politika ny association tena tsekenay mihitsy satria efa ao anatin'ny santa mifehanay mihitsy zay hoe tsisy resaka politika fa asa soa madio ara-dalàna sy vokatry ny fo. Amin'izay fikambanana satria raha mieritreritra hoe ianao ty andafy ny ana Madagasikara hitanao ihany somary santsahirana indraindray mety misy tady hoe intérêt-any manokana ny tombotsoany manokana za zao ohatra hoe mipetraka Madagasikara za ty zao tsy ahitako tombotsoa ty za tsy hitsofoko ao na hoe za manana heritreritra hoe te azo tombotsoa manokana sao de misy tombotsoa manokana ho an'ny mpikambana zany ao anatiny. Tsara ny manazava fa araky ny efa niteneniko anao teo zay hoe tsy sinatsona ireo mpikambana rehetrarehetra reo fa tonga atsiritra-po daholy de tsy misy na tombotsoa bitika kely farany kely anay fa ny tombotsoa anay angambany de le hoe fafinaretana fanaovana asa soa zay fa tena tsisy tombotsoa na kely ara ho an'ny mpikambana fa mety mbola ho asaveko aminao rehefa aveo hoe rehefa resaka sponsorina sy ny tariny tsika fa hatreto aloha de mbola ny mpikambana no manao cotisation zany hoe manao tsipaipaika zany anatanterahana an'ireny zavatra reny zany hoe zahay ara miala paosy mihitsy fa tsisy mihitsy na kely ara tsisy tambiny zany fa asa madio no atao. Tonga de resana zay resaka sponsoring zay misy sponsor tsy sponsor zany mihitsy nareo ahoana zany raha ohatra hoe misy olona anao sponsor. Hatreto aloha zany satria araky ny voalazako teo vao tao amin'ity taonay ity mihitsy no sokafan'ny association de mbola tsy manana sponsor zay hoe tena manohana anay na ohatra zany fa hatreto aloha zany de tsipaipaika anay rehetra ao amin'ny fikambanana no nanatanterahana an'ireny hetsika rehetrarehetra efa natao reny fa zay indrindra le antony anaovanay antsoavo amintsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana mba hifanomitanana aminay satria tena mbola maro de maro ny ezaka tianay ho atao sy tianay ho toto-saina zany amin'izay asa fanasoavana ny mpiarabely izay de afaka mifampiresaka tsara tsika raha misy azonao atao raha terem-panahy ianao anampy anay. Entana aloha ny eto Canada aloha satria ny eto zao no ataoko hoe manana possibilité kokoa
ahiditra sy hanampy anareo am'izay asy fanentanana kely aloha ny vahoaka ny Canada eny na tsy Canada rery fa hatrany ampitan-dranomasina zay any eramin'ny zao tontolo zao any. Ya de amin'ny anaran'ny mpikambana rehetrarehetra da netanako a ny atsika rehetra mipetraka eto Canada, malagasy eto Canada, enina tsy eto Canada ary ianao fa any amin'ny toerana samihafa any a na ao Madagasikara ianao ka terepana vonona anampy anay a hitondra ny voatsirambin'ny tanana amin'ny fomadio anohanana ny association de raisina iantanandroa zay foinao nataoko hoe $1 raha ny foinao tena efa zava-dehibe zay fa zay manolotra kafaliana ny sitrak'Andriamanitra de manantena fiarah-miasa sy fanohanana be dia be avy aminareo izahay fa tena mbola maro de maro ny avatsika any an-tanindrazana tena mila ny fanampitsika na ny ankizy kely na ny CSB na ny sokajin'olona rehetrarehetra de manentana tongava mba hifanohana ifanometanana aminay anampiana an'izay avatsika any Madagasikara zay. Mahafinaritra be miresaka amin'ny lanto ato fa tena milantolanto hatramin'ny feony ary mahafinaritra hiditra amin'ny deuxième partie any fandarana angamba atsika satria apetrako foana ty fanontaniana ity rehefa mahita gasy za aty Canada amin'ny resaka fandehanana mandeha miasa ty na hoe mety lalana hafa akoatran'izay asa zay ny fanontaniako hoe ahoana zay ny mba tongavana ty. Maro de maro ny lalana atongavana aty Canada fa aty amiko moa zany ny fanontanianao ny miantefa de raha natongavanao aloha ny tiako ye raha ny natongavanay teto moa zany zahay satria za sy ny vadiko ny ara-tonga teto de za tsy de tena mahay loatra resaky immigration satria za accompagnatrice zany hoe nanara-bady fa ny vadiko zany no nahita asa voalohany teto de za niaraka taminy fotsiny de ny lalana hoy ianao ny lalana tam'izany resaka connaissance zany nisy namana efa tonga teto Québec zany de tao amin'ny orinasan'le namana io no nesan'le namana no nitady mpiasa de voaraiso amatsara moa ny vadiko de zay no natongavanay taty. Mitovy asa zany nareo sy ny vadinao? Tsy nitovy ka anao marina any amin'ny santé de antaniko marina ny ao amin'ny santé satria be dia be zao ny namanao amin'ny santé ao mpiasan'ny fahasalamana any amin'ny paramède sage-femme sy aiko tsy za tsy de mahay an'ireny de ahoana zany nahitanao an'izany asa amin'ny santé zany mbola misy nitady ve zany eto Québec? Ye ny asako eto Canada moa zany technicien de laboratoire d'analyse médicale zany hoe reny mpanao analyse médicale any amin'ny hôpitaly sy laboratoire reny de ozy ianao teo hoe be mpitady ve sy hoe nanahoana tena be mpitady mihitsy ny resaka fahasalamana satria tena raha ny fijeriko manokana de hoe tsy ampy mpiasa mihitsy eto mety hoe tsy misehatra ny fahasalamana rery fa zavatra maro mihitsy fa raha fahasalamana manokana aloha zao ny resana de tena tsy ampy ny mpiasa eto de tena hoe misokatra mivelatra malalaka tsara zany ny amin'ny lafin'izay. Sao de mila diplôme be ara-pahasalamana zany? Ye mazava ho azy ye mila diplôme le izy satria zareo koa hainao ihany hoe samy manana ny norma rahany ny firenena tsirairay amin'ny resaka diplôme surtout tsika amin'ny resaka fahasalamana zany resaka aina ny lalaovinao anatin'le izy de mazava ho azy mila diplôme le izy. Accordé fe ny diplôme na Madagasikara raha juste hoe baka fotsiny de nianatra riananao paramède izy de tsy haiko hoe asa mahafele fanontaniana ina zany ny fianarana hatraiza ny fianarana zay tokony atao rehefa hiditra amin'izany resaka santé aty Canada? Mivelatra be le izy misy olona zao raha mahatsikaritra zao ianao de be dia be ny sage-femme ny infirmière avy any amintsika tonga miasa eto miasa any amina ataontsika hoe résidence pour aîné reny na ohatr'izany fa ny amo zany ny tena ho resako eto de za zao ny zavatra za tsy nefa atrany Madagasikara no technicien de laboratoire de diplôme avy any zany no nentiko taty fa
tao anatin'izay nefa nafako ny asa en tant que technicien de laboratoire eto Québec dia nisy dingana ataoko hoe anankiroa narako tsy maintsy natao zay vao nahatonga amin'izay toeran'izay dia hazavazavaiko kelikely le izy. Aloha zaveo satria za zao saika anontany anao hoe raha ohatra zany zao za sura fa be dia be ny MP tonga any aminao hitady fanazavana hoe ahoana zany mety manana an'izay diplôme sy ny trekefa zay misy namana mety hoanana an'izany mety tonga any mba ialana amin'izay MP tsy ho voavaly noho n'le asa zay tiako hazavainao kely hoe inona zany le fipetra hotakina mba ialana amin'izay. Ie raha ny anahy manokana aloha dia araka ny efa nyteneniko teo hoe roa ny étape narako anankiroa zany dia ny fakana ny équivalence ny diplôme hoe zany hoe atrasa zany ohatry ny ahoana ny diplôme anao tany Madagasikara raha mita amin'ny diplôme zareo eto Québec dia ny taratasy ny dossier ny ilaina tao anatin'izay noty tamin'ny bac sy ny diplôme amin'ny bac dia noty rehetra teny amin'ny université sy ny diplôme rehetra azo teny amin'ny université dia za zao nahazo teo amin'ny ray volana sy tapany teo ka hatramin'ny 2 volana teo ny valin'izay raha tsy diso dia ohatra ny kahako manokana za zao vao nahazo an'io dia tonga dia nitafiditra ny asa en tant que technicien de laboratoire satria nifanindry tamin'ny pandémie koa le izy le Covid-19 dia tena anisan'ny nitadiavina be teto koa izay olona hoe mpanao analyse zay dia mba nitotona tao anatin'iny dia tonga dia moramora ny nahitako asa fa kosa nefany ilay étape faharoa tsy maintsy atao ny fidirana amin'ny ordre dia ny fidirana amin'ny ordre io somary ataoko hoe sarotsarotra eny tsy dia tena hoe ahoana moa zany fa manome an'le dossier takiny fotsiny ianao dia ny dossier ao anatin'izay le fa hitantsika teo ambony le hoe noty sy diplôme teny amin'ny bac dia ny noty sy ny diplôme rehetra azo teny amin'ny université dia misy ihany koa ny cours rehetrarehetra ny contenu ny cours rehetrarehetra nataonao teny amin'ny université tsy maintsy détaillenao daholo plus miaraka amin'ny heure hoe adiny firy daholo ny cours nataonao teny amin'ny université dia zany hoe ny programme mpampianarana mihitsy zany dia miampy ny stage sy ny attestation de stage dia raha ohatra moa ianao efa niasa tany Madagasikara zany hoe efa manana expérience zany ianao tany Madagasikara dia iny ihany koa takiny zareo ihany koa iny raha ohatra efa manana an'iny ianao dia miaraka amin'ny ataontsika hoe certificat de travail zany hoe fanaporofonina tokoa fa tena niasa tao ianao dia zay ny étape narako dia iny teo amin'ny 3 volana ka hatramin'ny 4 volana teo ny valin'iny dia iny valin'iny tsy hoe rehefa manao an'iny ianao mangataka an'le fidirana amin'ny ordre dia tonga dia tafiditra fa eo ianao zany no mahita no omeny zareo hoe zao ny fianarana tokony mbola tohizanao anampianao an'ilay banga tany Madagasikara satria araka ny azavaiko anao tao dia hoe manana norme ny zareo aty surtout amin'ny fidirana ordre io tena obligatoire dia mila manaraka ny norme ny zareo eto ohatra ny hoe mila manaraka ny norme antsika any Madagasikara na ny amin'ny firenena hafa. Validé zareo avy any ve ny diplôme antsika Madagasikara? Le hoe validé sy tsy validé ngamba ny miankina amin'ny diplôme koa io fa ny tena sûr aloha dia hoe tsy maintsy misy fianarana anampiana ao an'iny satria tsy mitovy mihitsy le izy surtout amin'ny resaka santé tena tsy mitovy dia misy fianarana cours na stage anampiana ao an'iny dia misy examen rehefa avy eo. So dia mahafantatra hoe indray mety misy namana any te andeha hianatra aty andeha hianatra fotsiny zany ny antondihany so dia manana fanazavana momba an'izay ianao? Raha resaka fianarana angamba ny tena ialako tsiny fa tsy dia fantatry loatra ny momba an'iny so dia teniteny foana eto. Ok tsy maninona zay mbola mitoetrany ny fandarantsika ato amin'ny page mety hoe amaramparana angamba antsika satria efa maromaro zay mifanontaniana zay efa lasa teo mety efa nisy fanazavana azonao ny raisina any torohevitra angamba aloha mbola tsy torohevitra aloha fa hoe so dia mahafantatra agence mandefa mpiasa ary ohatra hoe nivadinao zany nitaty mety hoe par agence na tsy haiko izy teo na nisy fanazavana zany na resaka namana
so de afaka manampy namana koa e ia araka nefa nazavaiko teo hoe tsy nandalo agence zay ny tonga teto fa kosa nefany a fampiresaka foantsika malagasy eto a de ny zavatra ngamba mba fantatro no teneniko eto a miresaka agence sy site zay angatanao de misy zao a misy an'le atao hoe agence Atalia sy Arim io a hitako tena mandefa piasa be dia be aty io indrindra miresaka fahasalamana de reny tsara jerena ihany koa reny a de ny site zao a afaka mijery anao any amin'ny LinkedIn misy offre foana any matetika de ao amin'ny Québec en tête koa raha ohatra hoe tena eto Québec ny tianao atongavana de any ihany koa afaka jerijerenao a fa ny tena zava-dehibe de hoe mila mikarokaroka zay foana isaky ny adaniana de mila mikarokaroka fa le hoe le fikarohana zany tsy hainay satria zay mahita any amin'ny Facebook mandefa fa tsy hainay manavaka hoe ity ny matotra ity ny pisoloky ity ny matotra ahoana ny anavanay any zany satria za tsy de misy expérience loatra ao anatin'le agence fa ngambany a ny entiko amalinanao amin'izay de hoe ny agence ataoko hoe tsy mitaky vola ngambany ataoko hoe marimarina kokoa satria ny olona misoloky zany a maka vola de mila mailomailo a ro anareo zay eo ampikarakarana na hoe te akaty a mila afahana tsara zany hoe izy ny pisoloky tsy ny tsy pisoloky raha maka vola aminao izy mazava ho azy mety hoe tsy de tena azo antoka loatra raha fijeriko manokana izay iverenako farany kely tonga tato an-tsaiko nahita za tao amin'ny page tsy tadidiko iny page iny afaka miditra tia manao entrée express ahony ny ho an'izay manana traiky fara-pahasalamana izy zay piasa amin'ny fahasalamana fa tsy tadidiko hoe ahoana izy iny mbola mila jereko kely hoe ho partageko indray mandeha ho an'izay mbola tsy naharaka an'izany so de mafatapatatra momba an'izany hoe inona ny entrée express so de sa mbola tsy fantatra tena za tena tsisy expérience amin'izay sady tsy mahafantatra mihitsy de mba ialana am'le mitetely foana de aloha ngamba ny olona hiandry an'le publication anao manaraka ny momba an'izay ialako tsy indrindra ok are maraparana tena marana ny fandarana amin'izay tsika fanentanana verindray mandeha le fanentanana ho an'ny malagasy na tsy gasy zay te anampy anareo anatin'ny fikambanana sy fampirisihana ino hoe inona moa torohevitra ho an'ny tanora any Madagasikara te handeha aty eto am-pamaranana de manentana hatrany ny malagasy eto Canada mino fa maromaro nareo no mahita an'ity fandaharana ity toloron-tanana ny association tsy de hoe ho an'ny association loatra le izy fa ho an'ny mpiray tanindrazana amintsika maro de maro ny ankizy kely tena sahirana na ara-tsakafo na ara-materialy na ara-pahasalamana mila ny fanampitsika ireny ankizy ireny indrindrindrindra ny CSB zay hoe ny fahasalamana tena voalohan-karena osintsika zay tena mila fanohanana be dia be de etaniko nareo etaninay ato amin'ny fikambanana amin'ny anaran'ny mpikambana ray manontolo tsy salasala ifandray aminay mivantana amin'ny alalan'ny page ao amin'ny association mba ifanometanana aminay raha ohatra ianao terepana de asa misalasala miresaka fa misy mamaly foana ianao ao de manatena ny fiara-miasa avy aminareo de makasika ny resaka fandehanana tia Canada indray betsaka mihitsy ny tanora teo atia Canada de ny torohevitrako amin'ireny olona te akaty ireny zany de hoe aferiko indray mandeha le motsy de tena mety aminao hoe mikarikaroka mila mikarikaroka tena hoe mila mijery ohatra zany hoe efa mba miteny zao ny atao fandaharana zao satria any amin'ny publication nareo tany aloha tany koa tsikarotro misy manome anarana agence maromaro sy ny site de reny efa sopapa daholo reny de mba ingakaingana zany tsika mijery an'izay fa tsy de miandry be hoe MP na ohatran'izany mety misy mamaly MP ihany fa raha mahafantatra koa ny fiainana entsiketsika be ny aty Canada de
rehefa misy manome sopapakely ohatran'izay a de iny lalana entinao andeha jerena fa asa de miandry be loatra hoe tia ny offre loatra zany fa ianao mihitsy ny mila mijery an'le offre de raha ohatra ianao efa nikarakara tany aloha tany a ka ataontsika hoe nisy ny tsy fetezana na ohatrany a aza kifikify fa rehefa anjaranao io a de tonga ty foana ianao fa ny mamerimberina tsy de mahafaty antoka loatra de zay ngambany zay dia mametraka ny veloma manaraka andray atsika mandray vahiny hafa merci lanto ny vahiny tato amin'ny page taritra ianareo ny sorana BDP a de mandrapitafa indray raha mbola vahiny anao anatin'ny page a de azadino misabone raha ohatra ka mbola tsy ny partage ianao a ary nankafizinao zay te vidéo rehetrarehetra reny a de partageo a ireny ihany no fanampinao anay satria tsisy vola miditra ty aminay fa izy zay ny teneniny lanto teo zay fanaovana asa soa ho atsika malagasy rehetra misaotra